Ny manaraka dia ny tenin'Andriamanitra izay atolotra antsika isaka ny alahady ho any ankonina kristianina iainantsika ny herinandro ity, izay hitantsika eo amin'ny Efesianina. Efesianina toko fahadimy. Efesianina toko fahadimy andinin'ny fahaenina amby folo ihany. Efesianina toko fahadimy andinin'ny fahaenina amby folo ihany. Vaky toy izao anaran'i Jesosy: ka araraoty ny andro azo anaovatsoa fa ratsy izao fiainana izao. Atsika loatra fa sarobidy ny fotoana, na ny mino na ny tsy mino dia mahafantatra izany, ka hiezaka sika eo ambany fitarefanay masina mba hahay andanjalanja ny fampiasantsika ny fotoana izay omen'Andriamanitra atsika. Ka ny fotoana izay omeny atsika dia anaovantsika zavatra izay fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, zavatra ihany koa izay mampandroso. Ohatra tsotra ny raisitsika eto hoe tsy fahotana ny manao Facebook amin'ny namana, amin'ny havana ihany koa, fa raha mandany adiny 4 atsika eo dia tena fahotana zany, satria fotoana adiny 4 be zao lantsika eo. Dia toraka izany koa ny fialam-boly azo tao zany saingy fieratsika arak'izay mamety. Araraoty ny andro azo anaovatsoa fa mandalo na ratsy izao fiainana izao.